ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa. Ampifaliana trano driavina no hanonana ny fahasoavana sy fidiaran'i Jesoa Kristy ho anao sy ny ankonanao izay manaraka sy miaino ity fandarana ito amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao mahasoa ity. Ary dia faly izay ny mirary soa miara-abanao tafahoana indray ao anatin'izao fandarana izao. Hivavaka isika. Ry Tompo Rainay izay any an-danitra, indray ny hafalianay noho ny fitantaranao sy ny fiarovanao anay, ny fitahianao sy ny famindramponao aminay, satria izany miampy ireo fanomezam-pahasoavana maro izay tsy voatononay no mahatoy izao anay ka dia trapa-monjena, velona trapa-monjena, manana hery sy tanjaka, manana fahasalamana ary manana fotoana miaonana amin'ny alalan'izao fandarana izao izahay dia hiaona aminao, handre ny teninao, handray ny dindinika mikasika ny asanao sy ny fampandrosoana ny fanjakanao eto amin'izao fandarana izao. Dia ampalalao anay tokoa izay lalana tokony alehanay ahafahanay mizotra amin'ny lalana izay makany amin'ny fiainana mandrakizay, izay efa notsoritanao alehanay tsirairay avy. Dia miasa ao anatinay tsirairay avy ka amin'ny fanahinao masina no ataovy ao anatinay hitari-dalanay sy hampianatra anay amin'ny marina rehetra. Dia miasa ianao fa izay dia fitaovana ihany ampiaratananao. Dia izay sitraka ao izay tianao ambara no aoka ho ambara sy ianaranay amin'ny alalan'izao fandarana sy izao onjam-peo izao. Angatahanay amin'ny anaranao Jesoa Kristy Tomponay izany vavaka izany ary ho voninahitra Andriamanitra iray. Amen. Araka izany ry havana dia anaraka ny fandarana ampalalao azy lalana tokony alehako isika. Ny fandarana misesisesy dia niresaka ny amin'ny fiavian'ny Tompo sy ny tokony atao eo am-piandrasana ny fiavian'ny Tompo. Ary eo am-piandrasana fiavian'ny Tompo indrindra no nafaran'ny Tompo antsika hitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Araka izay voalazany ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Marika toko 4:20 ny andininy 5:10. Filazantsara nosoratan'ny Marika toko 4:20 ny andininy 5:10. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka izany dia ny baiko izay napetraky ny Tompo amintsika rehefa handeha izy mandra-piaviny dia nanafatra izy hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Rehefa dinihany izany hafatra izany dia izao, tsy mifidy izany ny amin'izay toerana tokony aleha raha mbola eto amin'izao tontolo izao, ary tsy mifidy ny amin'izay olona tokony hitoriana ny filazantsara raha mbola olona koa hitanao ka mifanerasera aminao ka mipetraka sy monina miaina eto ambonin'ity tany ity. Izany hoe izay tratranao, izay hitanao, izay mifanatrika aminao dia tokony hitorianao ny filazantsara. Fa rehefa tena mandinika koa nefa ianao dia izao manahirana ary sarotra ary saropady ity fitoriana ny filazantsara ity. Araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra dia misy zavatra maromaro izay lazain'ny ten'Andriamanitra mamefy ihany hoe hatreto no hitorianao ny filazantsara. Kanefa Jesoa Kristy dia miteny hoe mandeha any amin'izao tontolo izao dia mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Misy zavatra hita maso ny ainana izay ambara ity hijoroana vavolombelona sy ampitaina amintsika, angalantsika lesona, hieritreretintsika ny amin'izay anjara fanompoantsika eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Tamin'ny fotoana
Zay fotoana aloha tsy ambara hoe oviana ilay izy fa tena zavatra niainanay izy, tiana notalovanay dia zarainay aminareo. Nahazo fanasana ny tenanay zany, nahazo fanasana izay hamonjy hanatrika fifampiarabana nahatratra ny taona tao anatin'ny fiaraha-miasa tamin'ny orinasa anankiray. Orinasa izay nisy anjara asa izay notazominay moa tamin'izany orinasa izany, fa ny mpiara-miasa rehetra ao anatin'ny orinasa io dia misy karazan'olona be dia be ao, fa ny azo lazaina dia izao, mihoatra lavitra noho ny olona resy lahatra, ny olona tsy resy lahatra amin'ny fivavahana kristianina. Ny tena resy lahatra dia vitsy lavitra noho ireo tsy tena resy lahatra. Raha ny milaza fa kristianina dia betsaka ao anatin'ireo mpiara-miasa ireo, fa ny tena resy lahatra dia vitsy. Dia rehefa azo ny fanasana dia eo amin'ny toerana izay misy ny tena moa amin'ny andraikitra tazominao amin'ny asan'Andriamanitra dia tsy nisalasala aho fa nidresaka tamin'ny tompon'ny fanasana. Dia izao ny zavatra noresahako tamin-dry zareo: azafady indrindra fa mahatsiaro manana didy aho eo anatrehan'ny anjara fanompoko amin'ny asan'Andriamanitra izay efa nekeko sy nanaovako fanekena. Ka hono ho atompoko, tsy maintsy asiana zava-pisotro mahamamo ve ilay fanasana sy ilay korana, ilay fety izay ataontsika? Tsy maintsy asiana ve? Miala tsiny aho miteny an'izany satria izao mba tsy hananako tsiny eo amin'ny andraikitra izay efa nekeko teo anatrehan'Andriamanitra dia miteny an'izany aminareo aho manontany hoe tsy maintsy ve? Dia izao no navalindry zareo noho ny masehatra eo amin'ny orinasa sy eo amin'ny mpiara-miasa izay misy olona maro izay tsy voafetra ny ao anatin'izany orinasa izany sy mpiara-miasa izany, dia tsy maintsy asiana ihany noho ny fifanajana sy no mahafanasana azy sy noho ny fifanomezam-boninahitra. Kanefa hozy izy ry zareo tsy hoe natao hanaovana hadalana akory izany, fa natao ho famantarana, ho marika saimbolika moa, izay izany no fitenenan'ny zareo azy, fa tsy hoe natao hanaovana hadalana akory. Dia izao nieritreritra sy nandinika lalina amin'izay aho, inona no ataoko eo anatrehan'ity fanasana ity, satria izao efa fantatro tsara fa ny ankamaroan'ny mpiasa ao amin'ity orinasa ity, ny ankabetsahany dia tena betsaka no mpisotro sy mpifoka ny zava-mahamamo sy zava-mahadomelina, ary tena fantatro tsara ny zavatra hitranga ao anatin'izany fanasana izany. Nandinika lalina sy nieritreritra lalina satria misy tenin'Andriamanitra maromaro izay tsy maintsy nieritreretina. Ny voalohany indrindra dia izao: io aloha tenin'Andriamanitra voalaza ao amin'ny Marika 4:25 ny 5:25 dia mandeha any amin'izao tontolo izao dia mitoro filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tao anatin'ny saiko voalohany dia izao hoe fotoana ity izany hanararaotana hitoriana ny filazantsara sy ampianarana ireo olona ireo miaraka, satria samy hiaraka eo daholo ny mpiara-miasa rehetra. Izay izany no tao anatin'ny saina voalohany indrindra. Fa tao anatin'ny saina faharoa dia izao: misy tenin'Andriamanitra maromaro izay mandrara koa anefa, mampianatra koa anefa, mampitandrina ny amin'ny zavatra izay tokony atao sy tsy atao manoloana an'izany zava-misy izany. Ohatra anankiray ny voalaza ao amin'ny obolana 7:20 izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: aza misakaiza amin'izay mpiboboka divay sy izay fatra-pity hena. Izay aloha ny anankiray: aza misakaiza amin'izay mpiboboka divay sy fatra-pity hena.
Zay aloha ny anankiray fa misy koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonianina faharoa ny toko fahaenina izao ny voalazany eo. Ary mandidy anareo zay rahalahy amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompontsika mba hiala anareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana izay natolotra izay noraisiny taminay. Ary mandidy anareo zahay ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompontsika mba hiala anareo amin'izay rahalahy rehetra tsy mitoetra tsara, tsy manaraka ny fampianarana natolotra izay noraisiny taminay. Izay izany no manaraka. Mbola resantsika ireo avy eo. Fa manaraka izay koa dia izao. Korintianina voalohany toko 5 ny andininy faha 12. Fa ny nanoratako taminareo dia ny mba tsy hiaroharoanareo aminy raha misy atao hoe rahalahy nefa mpijangajanga na mpierina na mpanompo sampy na mpanaratsy na mpimamo na mpanao akeriny dia aza miara-mihinana amin'ny akory, miara-mihinana amin'ny toy izany akory ianareo. Amen. Izany tenin'Andriamanitra samihafa izany manko dia izao mandrara antsika tsy hifangaro, tsy hiara-mihinana, tsy hiara-misotro, tsy hiara-mipetraka. Raha jerena koa moa izany ny Salamo voalohany dia milaza koa, misy andiny vitsivitsy eo aloha eo hoe sambatra ny olona izay tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, izay tsy mandeha amin'ny lalana faleam-panota sy ny mijanona eo amin'ny fitoeran'ny mpaniratsira. Izany hoe misy izany fotoana izay andraran'Andriamanitra antsika tsy hiaraka sy hifangaro amin'ny olona izay toy izany. Reto olona izay resahako aminao reto hoe hiaraka ao anatin'ny fanasana dia mitovitovy amin'izay andraran'ny tenin'Andriamanitra izay avokoa. Dia nampandinika lalina sy nampieritreritra lalina dia izao tenin'Andriamanitra avokoa no miresaka. Mandehanany amin'izao tontolo izao dia mety ho filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Fa asian'Andriamanitra mandiny tena sy mieritreritra tsara koa ianao eo anatrehan'ilay zava-misy hoe aza miaraka mipetraka amin'ny akory, aza miaraka mihinana amin'ny akory. Izany anie ny zava-misy tena mampieritreritra lalina dia manahirana saina hoe iza amin'ny tenin'Andriamanitra no arahana. Iza. Dia voalohany indrindra aloha izany dia izao manomboka azonao ilay fanasana. Mandra-pahatonga an'ilay fotoana ny fanasana dia izao mandinika lalina sy mieritreritra lalina dia mitondra mbavaka mangataka amin'ny tompo hoe omeo tolon-tsaina andraisako ny fanapahan-kevitra ny amin'ity zavatra izay mitranga ity. Fa rehefa tena nandinika dia izao ny zavatra tsapako hoe misy asan'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho atao sy ho tanterahana ao anatin'ity fanasana amin'ny fiaraha-mikorana, fiaraha-mifaly, iarahana mifampiarahaba na hatratra ny taona ity. Izay izany no tao anatin'izay hoe matoa izao no zava-misy, zava-mitranga eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra rehetra dia izao tian'Andriamanitra ny anaovana ny asan'Andriamanitra eo anatrehan'izany. Satria antony anankiray dia izao, ireo olona ireo izany olona tsy mbola niaraka tamiko, ny ankamaroan'ireo olona ireo, fa vitsy ihany no efa nifanerasera tamiko ka efa mahafantatra ny andraikitra tazomiko sy ny filazantsara izay toriana sy ny asan'Andriamanitra izay ataoko.
vitsy ny tena efa mifanerasera tamiko sy nahafantatra an'izay ireo. Ka noho izany dia nataonantsika dia hoe manana didy hampahafantatra an'ireo olon'ireo aloha. Fa rehefa mampahafantatra azy dia vita izay ny adidiko dia anjaran'ny tompony sisa sy anjaran'izy ireo no mieritreritra. Asa aloha ny fieritreretanao manokana raha ianao no teo amin'ny toeraka dia hoe inona reny no nataonao, inona ny fanapahan-kevitra no raisinao. Fa izaho manokana dia izay zany ny fanapahan-kevitra izay no raisiko. Manahirana anie le asan'Andriamanitra dia manahirana le fiarahamonina. Ary dia lazaiko anao fa sarotra ny atrehana izany fanasana izany. Ny fotoanantsika moa androany mety tsy ho ampy fa amin'ny herin'ny androany ho lazaiko anao tsara hoe ohatran'izao ny fandehan'ny raharaha, ohatran'izao ny fandehan'ny tantara tao anatin'izany. Fa ny ambarako aminao androany dia izao ny fomba ndraisana ny fanapahan-kevitra eo anatrehan'ny asan'Andriamanitra izay tonga eo anatrehanao. Ny olona izay manasa sarotra no hitsarana azy hoe kristianina resy lahatra ve izy sa tsy kristianina resy lahatra. Fa izay moa zany ny fiainana eo amin'izao tontolo izao izay ny fiainana eo amin'ny fiarahamonina, izay ny fiainana andavanandro, hoe amin'ny lehibehan'ny orinasa azy, amin'ny mampitantana orinasa azy dia izao manana ny fomba ny olona rehetra eo amin'izany toerana izany ny manasa ny mpiara-miasa amin'ny rehetra hiara-mikorana, hiaraka manao fety amin'ny taontaona. Anisan'izany ny fifampiarabana tratry ny taona. Marihako tsara aloha fa tao anatin'ny fanasana tsy nisongadina tao anatin'ny fanasana ny hoe hiaraka misaotra an'Andriamanitra, fa ny hoe hiara-mikorana, hifampiarahaba na hatratra ny taona vaovao. Izay zany no voalaza atao fa tsy ny afaka atao ny afaka atao ny hoe misy hoe hiaraka misaotra na hiaraka midera an'Andriamanitra. Izao anefa ny zavatra efa fantatra mialoha. Fantatry ny tompon'ny orinasa tsara, fantatry ny lehibe ao amin'ny orinasa tsara, ny mpitantana ny orinasa tsara, ny toerana misy sy ny fiainako sy ny asako sy ny anjara fanompoako. Fantany tsara izany. Ary efa fantatro mialoha fa tsy maintsy angataka amiko izy handray anjara amin'ny fanombohana ny fotoana amin'ny alalan'ny fitarihana ny fanompoam-pivavahana. Na dia tsy noteneniny mialoha ary atao anatin'ny fanasana izany hoe hisy fanompoam-pivavahana mialohan'ny zavatra rehetra izay ho tanterahana ao anatin'ilay fifampiarabana na hatratry ny taona. Efa fantatro izay satria fantan'ilay toerana misy ahy. Ary efa nisy fotoana moa izany nisy fiaraha-misakafo atoandro ny arahana dia efa nangataka tamiko izy ny hoe hitondram-bavaka ny sakafo izany. Izany ny zava-misy izany. Fa ny zavatra nampieritreritra ho aho dia izay tenin'Andriamanitra maromaro. Aza miaraka mihinana, miara-mipetraka mihinana amin'ny rahalahy izay tsy mitoetra tsara, izay tsy mandray ny fampianarana. Izaho moa izany tsy mbola nampianatra an'ireo olon'ireo fa izay fampianarana efa nolalovan'ireo olon'ireo no tsy fantatro tsara hoe ahoana sy ahoana satria olona avy amin'ny toerana maro samihafa ireo ary tena samy manana ny finoany ireo. Ary na izara aloha dia tsy mbola mahafantatra tsara hoe inona avy ny finoana misy an'ireo olon'ireo. Misy rehefa mifampiresaka dia misy fantatra ihany, misy amin'ny karazana fiangonana maromaro samihafa, ary misy koa aza nefa milaza fa manana andraikitra anjara fanompoana amin'ny fiangonana izay misy azy. Fa ny zavatra hitako fotsiny, zavatra mampalahelo ahy dia izao. Mbola tsy lazaiko amin'ny Tsipriana ho any zava-nisy fa amin'ny fotoana manaraka ny lazako azy amin'ny Tsipriana. Dia ny zavatra tsapako dia izao, ho an'izay olona milaza aza
fa manana andraikitra ao amin'ny fiangonana misy azy, manana anjara fanampora dia zao, sarotra ihany no hitsarana azy hoe ahoana marina ny tena fiainan'ity olona ity. Fa tena hita mihitsy hoe ny fahazarana angamba no tena mbola iainan'ny akamaroan'ny olona. Fahazarana hoe zatra mandeha makany am-piangonana ve, zatra mandray andraikitra ve, zatra manao zavatra ve, zatra mivavaka ve, fa raha ny fijery azy amin'ny zavatra iainany izay hitanao maso, izay hita maso dia zao mbola betsaka amin'izy ireny mbola mila fampianarana lalina satria mbola tsy tena miorina tsara, mbola tsy tena matotra ara-pinoana. Ary izany indrindra no nandrisika na tonga nanapa-kevitra hoe ekeko ty fanasany ity, ary dia efa fantatra fa tsy maintsy hisy asan'Andriamanitra tsy maintsy atao amin'io fotoana io, satria efa fantatro koa ny zavatra izay angatahan'ny tompon'ny fanasana raha ho tonga izany fotoana izany, efa azoko an-tsaina ary efa fantatry mialoha. Raha azo lazaina angamba dia efa hoe efa nampioman'ny tompo mihitsy ary lalana anankiray sehatra anankiray asain'Andriamanitra hidirana ahafahana manambara, manararaotra ny fitoriana filazantsara io fotoana io. Izay averiko ihany moa efa fantatry ny maro hoe izaho manokana, ny tenanay manokana dia efa anisan'ny nanolo-tena sy nanao fanekena mihitsy hoe miady amin'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina sy ny karazana faharatsiana rehetra, kanefa ny fanasana tahaka ity hanasana aty dia tena mbola ao anatin'izany zavatra izay hidiako sy nanolorako tena sy nanaovako fanekena izany. Izay angamba aloha ny fandarantsika androany, fa amin'ny fantarana manaraka amin'ny herin'ny androany dia ho lazaiko anareo ohatr'izao ny zavatra nitranga tao anatin'ny fanasana. Fa mialohan'ny hamaranana ny fotoana dia averiny ny fanentanana, amafisana ny fanentanana mikasika ny asan'ny ratsana fanantenana sampana vokovoko manga foibe ao anatin'ny sahan'ny FJKM, izay angatahana moa izany ny fiara-miasa sy ny tolo-tanana sy ny fiarah-mientana sy fiarah-mitondram-bavaka amintsika rehetra izay mpanaraka sy mpihaino ny radio vaovao mahasoa. Anangana ivon-toeram-pitezana sy fanarenana any Imeritsiatosika ny ratsana fanantenana foibe ao amin'ny sampana vokovoko manga. Misy hetsika izay ho atao mikasika izany atoato, ka misy ilay fifaninanana baolina kitra ho an'olona fito noho ny fangatahan'ny maro izay hoe taraiky ny fampahafantarana sy ny taratasy tonga tany amin'izy ireo dia miemotra ho amin'ny asabotsy izao ny farany fisoratana anarana. Zay zany, miemotra ho amin'ny asabotsy izao, mbola afaka misoratra anarana zany izay mbola te hisoratra anarana, na rehefa maro ny soratra anarana efa manomboka ny fifandaminana ny amin'ny fifantsanana. Zay zany mikasika amin'ny baolina kitra, efa manomboka ny fifandaminana ny fifantsanana ary hanomboka tsy ho ela ao aorianan'ny asabotsy zany dia ho alefanay aminareo le efa nisoratra anarana ny fandaharam-potoana ohatran'izao ny amin'ny fifantsanana. Fa averina ihany hoe ny famaranana, ny akatoko amin'ny famaranana izay ho alolo amin'ny famaranana rehetra eo arakaraka ny fahavitahan'ny fifantsanana dia zao amin'ny 4 avril no tanterahana any Imeritsiatosika eo amin'ilay toerana hanorenana ny foto-drafitr'asa anaovana le ivon-toeram-pitezana sy fanarenana zany. Eo zany no anaovana ny famaranana. Fa ao amin'izany fotoana izany ihany koa dia misy afaka misoratra anarana dia an'izao ihany koa izay tapa-kevitra anao izany, fa misy ihany koa ny fifaninanana tsipoka neti-bena ny petanky. Baolina hozy ny fahafantarantsika rehetra azy zany, misy koa zany izay fifaninanana izay. Izay fandraisana anjara rehetra amin'ny izany fanatanjahantena izany dia tsy hanavahana ny kristianina rehetra, ny olon'ny fiangonana rehetra dia tsy havana fa afaka mandray anjara daholo, mila taratasy fanamarinana avy amin'ny mpitandrina na karatra mahampandray na karatra izay
taratasy ahafahana manamarina fa avy any anatin'ny fiangonana ianao tsy manafaka izay na iza na iza, zay zany. Ary amin'io fotoana ihany koa no hetsika hanatanterahana ny asa fitoriana filazantsara lehibe miaraka amin'ny tarika zara akalamanjana izy io. Ary raha ny fomba fitenena azy dia hoe en live, zany hoe ho tendrena avokoa ny zava-maneno rehetra miaraka amin'ny mpandiha ary de sonorisation matanjaka no miaraka amintsika satria atao akalamanjana io asan'Andriamanitra zay tanterahana io. Zay zany ny hafatra apetraka. Fa ny hafatra farany de zao amin'ny azoma, mazany hoe manomboka rapitso amin'ny sabotsy amin'ny alahady ny tafika masina zay ho tanterahana any Ambatolahy, any amin'ny commune Ambatolahy district fivondronana Bokotany Tany Fotsy no tanterahana itafika masina io manomboka ny azoma sabotsy alahady. Eo amin'ny commune zay anatanterahany Sampana Kokomanga Foibe ny anjarany amin'ny fananganana ny fiangonana isaky ny commune zay mbola tsy nisy fiangonana FJKM, dia anentanana antsika rehetra ny amin'ny fifanohanana, ny fifampitondranam-bavaka, ny fiarah-mientana sy fiarah-miasa amin'izany asan'Andriamanitra rehetra izany. Ivavakantsika isaorana ianao Jesao ny fitiavanao sy ny famindramponao dia ny ahafahana mitory ny filazantsaranao, mampita ny hafatrao, mampita ny fanentanana sy ny fangatahana, ny fifampitondranam-bavaka sy ny fiarah-mientana amin'ny asanao. Dia misaotra indrindra noho ny tolotsaina izay omenao anay satria ny fanahinao masina no mitarika anay. Fa raha misy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia angatahanay famelana aminao zany, angatahanay fanitsina aminao, angatahanay fampianarana sy fampaherezana aminao hatrany. Misaho amin'ny mpanomponao rehetra ahafahan'ny tsirairay avy miaina araka ny sitraponao, mandeha amin'ny lalana izay soritanao alehanay amin'ny mahazanaka ao sy mpanomponao anay tsirairay avy. Dia mametraka ny fiainan'ny mpiaino rehetra eo ampelantananao zahay, ny fiainan'ny tetikasa rehetra sy ny fiangonana rehetra, ny amin'ny fitoriana sy ny fanitarana ny fanjakanao, dia ambino ary aoka ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ny mpiaino ny radio vaovao masoa rehetra tahaka ny hanambinanao ny fanahy ny tsirairay avy. Dia mangataka izay hoe ny fiadananao hitoetra amin'izy ireo hatrany amin'izay rehetra atao, amin'izay rehetra aleha. Dia hoanao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Dia mametraka mandram-piona mandram-pitafa aminao zahay ary dia manonona fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra aminao mandrakariva, amen. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa.